Vatsim-pana ediny pasteur Ratsanarivo Rabardson. Iombavaka tsikariavana. Ry Andriamanitra raisanaka fanamasono midera sy mankalaza amin'ny voninahitra anao zahay. Fa noho ny fitiavanao sy ny famindramponao dia mbola avelana hatramin'izena tratrindray izao fotoana izao. Nitatanao sy nobinao tokoa tamin'ny alina manginaka tratra ny maraina vaovao. Andraisanay ny vatsim-panahy avy aminao. Koa mangataka indrindra ny fananao masina, fanahy masina izay manazava, manavao, mampahery, hidina sy asa ty anatinay tsirairay avy. Eny hanadio ihany koa. Eny Jesosy, mangataka ny koa ilay ranao sarobidy hanadio anay, hanafaka anay amin'ny fahotana sy ny tsy fahamarina rehetra. Ary dia afany indray hanampifandraisana aminao, tafaray aminao, ry Andriamanitra rainay, noho ny amin'ny Jesosy Kristy zanakao tomponay, ilay velona sy manjaka miaraka amin'ny fanahy masina hatramin'ny taona taloha mandrakizay. Mitena tompo araka ny fombanao voninkaino izay mpanomponao. Amenaranao Jesosy Kristy ilay velona masina manakira avy Nazareta, noho ny maniry sy mangataka izany vavaka izany, misaotra ray malalo. Alleluia. Amen. Mbola amintsika mandrakariva ny arava ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika Jesosy Tompo ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay ho antsika amin'ity andro ity dia araka izay voasoratra ho amin'ny bokin'ny Salamo. Salamo 3:1. Psaume numéro 133. Fakina aminaran'i Jesosy. Indray tsara sady mahafinaritra raha ny mpiralahy no miara-monina, tahaka ny dilo ilo tsara amin'ny loha, izay mitsororoka amin'ny somotra dia ny somotry arona, izay mitsororoka amin'ny morotongotra akanjony, tahaka ny ando any Hermona izay milatsaka amin'ny tendrombohitra Ziona. Fa voadidin'i Jehovah ho eo ny fitahiana dia fiainana mandrakizay. Amen. Izany tokoa mampatsiaro antsika ravana fa ny lohevitra izay vandinitsika amin'ity andro ity dia ny hoe ny tsy ambarately ny ositra avy amin'Andriamanitra. Ny tsy ambarately ny ositra avy amin'Andriamanitra. Ny ositra amin'Andriamanitra tokoa dia ilay fitambaran'ny lalana hitondran'Andriamanitra antsika, miainga avy amin'ny fifidianana izany na ny élection, mandalo amin'ny fiantsoana izany na ny appel, dia tonga amin'ny famaliana izany antso izany, ary dia mitohy amin'ny fanamafisana izay entin'Andriamanitra manamafy ny antso izay nitsony antsika, ary dia ny famalitsika izany antso izany. Izany no lalana hitondran'Andriamanitra ny ositra avy aminy. Ny fiantraikan'izany ositra izany ihany koa no jerentsika avy eo. Ary dia farana antsika amin'ny hoe inona no azontsika atao na ny lalana izay adiavintsika mba hahatonga izany ositra izany hitoetra ao amintsika mandrakariva. Ny ositra araka izany dia hoy isika fitambaran'ny lalana hitondran'Andriamanitra antsika, ny antso izay nitsony tompo antsika, satria tsy mitovy endrika moa ny fiantsoana antsika tsirairay avy, na dia mitovy aza ny zavatra izay ampanaovan'Andriamanitra ny olona izay antsony. Tahaka izany ohatra ry Abrahama dia nantsoin'Andriamanitra tamin'ny alan'ny feo mivantana ohatra. Ry Josefa nantsoiny tamin'ny alan'ny fahitana. Dia tantaran'Andriamanitra tokoa arakaraka ny olona tsirairay avy ny antso izay iantsony ny olona, endrika samihafa izany antso izany. Dia nidrafitr'Andriamanitra amin'ny famonjena
ny olona dia tanterahany tokoa araka izany ary dia manositra olona samihafa izy mba hatanteraka izany drafi-pamonjeny izany. Rehefa mandray ilay antso tokoa ny olona satria ny fidian'Andriamanitra izy dia mamaly izany antso izany ary dia betsaka ny mamaly. Ao amin'ny soratra masina andrak'izany dia betsaka tokoa ny olona izay mamaly izany antso izany. Fa misy koa ny mety manetsi-tadiny ary dia tsy manatanteraka izany antso izany. Sy akoriavana amin'ity andro ity dia antson'ny Tompo ampatsevin' Jesosy ny amin'izay ny fidianany antsika. Nofidiny ianao, fidiny aho, fidinitsika mba handeha sy hamoa hanatanteraka ny asan'Andriamanitra. Ary rehefa namasin'Andriamanitra izay mitoetra aminatsika, io no mahatonga antsika hanana tokoa ny hery avy amin'ny Tompo hanatanterantsika izany. Nofidin'Andriamanitra isika ho mpanompony, fidin'Andriamanitra isika ho fitaovana am-pelantanana ary ihany koa nantsoin'Andriamanitra antsika hanatanteraka izany asa izany. Rehefa mitoetra ao amintsika ilay fifidianana, novalitsika ilay antso izay nantsoin'ny Tompo antsika, dia azo antoka fa voaray tanteraka ao anatsika tokoa ilay ositra izay omen'Andriamanitra antsika. Eny ositra izay nomeny hanaovantsika inona moa. Izay no jerentsika faharoa, inona ny fiantraikan'izany ositra izany eo amin'ny fiainantsika. Manositra antsika hanao inona moa Andriamanitra? Manositra antsika hanana fahefana izy. Omen'Andriamanitra fahefana isika ry havana hanitsaka ny mialana sy ny maingo ary ihany koa tsy hanankery amintsika ny hery ny fahavalo rehetra. Manam-pahefana antsika hitory ny filazantsara ny olombelona rehetra, aneo ny voninahitran'Andriamanitra. Omen'Andriamanitra fahefana isika hitondra eo amin'ny olona ny filazantsara ny famonjena. Omen'Andriamanitra fahefana isika hanangana ny maty, eny ampahadio ny boka, ampalady ny marenina, ampiteny ny moana, hanasitrana ny marary, hitory taona ankasitrahana ho an'ny malahelo. Izany no fahefana omen'Andriamanitra antsika. Ary izany fahefana omen'Andriamanitra antsika izany dia indrindra mba ho tanterantsika satria nandray ilay ositra avy amin'Andriamanitra isika. Dia ahafahantsika ihany koa izany mitarika antsika mankany amin'ny sehatra vaovao. Inona ny sehatra vaovao? Fiainam-baovao, lalam-baovao. Tsy mitovy amin'ny teo aloha intsony fa misy lalam-baovao izay hitondran'Andriamanitra antsika. Izay lalam-baovao omen'Andriamanitra antsika izay tokony hitehirizantsika mandrakariva ny finoana velona. Ary dia tsara tokoa koa fa omen'Andriamanitra alalana isika hanatanteraka izany. Misy alalana omen'Andriamanitra antsika, misy fahafahana omen'Andriamanitra antsika. Izany alalana sy fahafahana izany izay anomen'Andriamanitra antsika dia izany koa mbola ahafahantsika manatanteraka ny asan'Andriamanitra izay tandrify antsika. Ositra omen'Andriamanitra antsika, izany no fiantraikan'ny ositra izay omen'Andriamanitra antsika. Farany dia ahoana ary no ahafahantsika mitahiry izany? Ahafahantsika mitahiry izany dia araka izay voalaza teo fa raha mitoetra tokoa ka mino ary manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra isika dia ny fifankatiavana izany, dia tafatoetra ny ositra. Rehefa ny mpirahalahy tokoa ny miara-monina, ny zanak'Andriamanitra no mifampivavaka, ny mpanompon'Andriamanitra no fampitondra tahaka ny mpiray tam-po, izany no atao hoe lalana ahafahana mitahiry izany ositra omen'Andriamanitra izany. Eny tokoa menaka manitra, fahasoavana, fahasalamana, mitondra hery sy tanjaka, izany no ositra omen'Andriamanitra rehefa mifankatia ny zanak'Andriamanitra, rehefa ao anatin'ny fifampitsainana, firaisan-kina ny zanak'Andriamanitra, rehefa manana sy mitahiry ilay fanahin'ny fitiavana ao anatiny ny zanak'Andriamanitra. Ry havako,
amin'ity andro ty ary dia tsarova fa raha tianao nitehirizanao ilay ositra men'Andriamanitra anao dia mitomoera amin'ny fitiavana. Lalany tokana izany satria Andriamanitra no fitiavana. Ary tsy misy fitiavana hafa izay hita ivelan'Andriamanitra fa izy ny tena fitiavana. Mifankatiava ianareo tahaka ny tiavaka anareo ny Tompo. Izany no ahafantaran'ny olona fa mpiandro ianao raha mifankatia. Dia izany hositr'Andriamanitra izany ny hitoetra amin'ny tsy mandrakariva dia rehefa nany miasa sy mitoetra eo amin'ny fiainantsika. Ho Andriamanitra ny voninahitra ho antsika ny fiadanany ka azotsika mantsiary tokoa fa efa nofidina isika, efa nantsoina isika ary namafisy ny Tompo izany antso izany dia aoka isika hanana ilay fanany fitiavana hitehirizantsika izany hositra nomen'Andriamanitra izany. Fa tsy hanosy tena isika fa handray kosa ny fanosorana avy amin'Andriamanitra noho ny heriny. Ho voninahitr'Andriamanitra izany ho fiadanana kosa ho antsika zanany sy mpanompony. Amen. Io mbavaka sika ravana. Misaotra sy midera mankalaza miovandranao izay Tompo Andriamanitra io satria menandray izany teninao izany. Eny tokoa tsapanay sy fantatra tokoa fa tsara sady mahafinaritra raha ny mparalany miara-monina fa tahaka ny dililo tokoa izay dililo tsara amin'ny loha izany. Izany dililo tsara amin'ny loha izany tokoa Tompo mampatsiahy fa ositra lehibe nomenao tahaka ny nanosoranao ny mpanomponao arona izany. Ary dia ianao koa Tompo no mbola ampidina izany fanosorana izany amin'ny mpanomponao tsirairay avy. Amin'ny alan'ny fifidiananao, amin'ny alan'ny antsonao, amin'ny alan'ny famaliana izany antsonao izany ary dia ny fanamafisanao Tompo ny antsonao isan'andro. Eny Jesosy manalo ny fahefana izay nomenao ary ihany koa ny fitarianao amin'ny sehatra vaovao dia ho aminay tsirairay avy izany. Eny Jesosy izahay anie hitoetra ao anatin'ny fitiavanao mba hahatonga anay hanana ny fahasoavana, ny fahasalamana, eny ny hery sy ny tanjaka azo ny manatanteraka ny sitraka rehetra manoloana izany hositra nomenao izany. Mankasitraka tompony Tompo sy mpanjaka ny mpanjaka fa izay rehetra asany maizina kosa tidina soroana mankany faramitrafo aminaran'ny Jesosy Kristy velona masina manakely Nazareta. Ny herin'ny Satana sy hery maizina miala mankany faramitrafo amin'iretsonak'Andriamanitra reto ary ny herin'ny aretina rehetra tsy haniketsana ampahefana aminaran'ny Jesosy Kristy avy Nazareta fa roana mankany faramitrafo fa zanak'Andriamanitra ireo, mpanompon'Andriamanitra ireo. Ny ferikerena rehetra tsy hatanteraka nasan'Andriamanitra tsy haniketsana ampahefana fa roana mankany faramitrafo aminaran'ny Jesosy Kristy avy Nazareta. Tompo alefanao masina hitoetra amin'ny mandrakariva, fana masina mpampahery, fana masina mpanazava, fana masina izay mitantana anao mba nianatra ny fahasoavanao, hitoerany hositra masina izay nomenao ho voninahitra ao Jesosy Tompo. Misaotra Tompo manalo. Misaotra Jesosy manalo. Halleluia.